Andriamanitra rainay feno fankasitrahana indrindra anao ny fonay. Rehefa mihaino ny fizarana ataon'ny mpanomponao tsirairay samy manana ny nataonao tamin'ny fiainany dia mahita izay hoe tena tianay ianao, tena tiany malagasy ianao. Mahita tao foana ianao tsy lany hevitra ianao ary mahery ianao fanamasina dia rainay ianao Andriamanitra. Misaotra indrindra mitonana eto indray anio hoe te hianatra aminao zahay, te andray izay vatsy hiatrehana ilay fiainana andavanandro tahaka ny efa napatsiavinao tany amin'ilay Salamo 7:100 teo, te andray ny teninao izay alefanao dia sitrana, dia manasitrana anay. Andriamanitra miasa feno eto amin'ity fotoan'ity ampanginina amin'ny anaranao izay feo manelingela any anatinay rehetra any hatreny ivelany eny fa meo fifantohana tsara ny tsirairay avy Fanahinao no manoratra ilay fahamarinan'ny teninao mihitsy any anatinay dia mihiratra ny mason'ny sainay dia azonay ny teninao dia tsy azonay mahabeloha fa tena azonay hiainana dia hitanay fa mamelona anay. Tonoinay amin'ny anaran'i Jesosy tanteraka aminay tsirairay izany vavaka izany. Amen. Manohy hatrany tsika satria mbola 3 volana sisa re olona 3 volana sy tapany eo sisa dia tapitra indray ny taona. Lalina be Ina zao nefa vitanao tamin'ity taona ity? Ai kosa azo dia atao hoe tsisy. Ina ny efa nataonao? Raha ohatra ianao mbola hitana ohatra tsisy fotoana mihitsy zao, fotoana zao hoe tompo ty ary aty, te hanao zavatra fa eo tsika. Zay mihitsy zao le narantsika amin'izao fotoana manaraka izao fa ampatsiahivina tsika hoe mbola 2:24 tsika dia mijery hatrany tsika ny lohahevitra hoe kristianina samy mitondra ny hanitry Kristy satria hanitry Kristy ho an'Andriamanitra ny fisinao. Aza dinonao mihitsy izay hoe te ho fofona mamerovero eo anatrehan'Andriamanitra ho an'Andriamanitra eny fa na dia mety ho fofona ratsy ny fahainoany manodidina azy. Izay mety tsy tiany Jesosy anao, mety tsy mety handray anao izy. Rehefa mamangy any amin'ny hopitaly ianao, mety misy zavatra samihafa mety hatrao an-tranao, mety misy tsy tia fa tsy maninona. Rehefa manitra ho an'Andriamanitra tsika, zay no izy. Zay no izy. Tapitra teo ny fandehan'ny tantaran'i Davida, efa misaotra antsika rehetra izay tonga tamin'ny heriny nanao fiombonana moa tsika teto dia ny fampizaran'izay voaray arak'izay fotoana kely no ananantsika tao anatiny. Manomboka eto indray dia ny zavatra jerentsika dia hijery ny fiainantsika senao, ny antsoina hoe fiainana kristianina, ny tena fiainana kristianina avy amin'ny bokin'ny EFESIANA izay ny jerevantsika. Ny fiainana kristianina tarafina avy amin'ny bokin'ny EFESIANA. Manodidina ny bokin'ny EFESIANA aloha no jerentsika voalohany. Bokin'ny EFESIANA izany epistily izany, nosoratan'i Paul moa izy jerentsika avy eo. Fa EFESIANA izany dia remponina tany Efesosy. Ny epistily ho an'ny EFESIANA dia nosoratana ho an'ny mpino ny fiangonana tany Efesosy. Fa mila azontsika tsaina tsara aloha hoe tahaka ny ahoana aloha ilay tanàna ny Efesosy, fa inona ny zavatra nitranga tany tamin'izany. Izany Efesosy izany mampiseho saritany kely aminao any amin'ny faritany misy ny antsoina hoe Turquie amin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Asie Mineure ny fiantsonana azy taloha tany. Turquie no misy an'ity Efesosy ity. Efesosy dia isan'ireo fiangonana 5 tsaroanao any amin'ny bokin'ny Apokalipsy 2, mbola ho any kely tsika senao rehefa avy eo. Dia ao akaikiny ao, iry amin'ny sisiny hitanao misy soratra hoe Turquie, teny anglisy, Turquie io. Dia misy hoe Laodikia, Philadelphie, Sardis, Tiatira, Pergamos. Dia aty ambanimbany aty, atokana hoe mety tsy tazanao tsara tarehy masiny dia atoroko anao tsara hoe eo izay le tanàna ny Efesosy izany. Moromoron-drano izy, moromoron-dranomasina
ery apitany ery ohatrany hoe tsika zao de ny apitatsika misy any Afrika avy ary andrefana de tahaka an'izay koa ny azy avany andrefana tsy Afrika ny azy fa ny tanany Grika, ny Grèce ny aty amin'ny ilany ity. Ny Grèce de any amin'io Grèce io no misy ny Korinto ao amin'io ndray ny tanany Korinto de amin'iny faritany amin'iny tanany Grika iny ery ambony avarabaratra ery ny Thessalonie de Philippi aty akaikin'le Thessalonie. Tsara azonao an-tsaina tahaka an'izay izy. Mbola mampiseho saritany kely anao ihany tingamby izy mazava kely kokoa Efesosy reo le misy ny epistily nosoratany Paul misy Galatiana ny Colossiana any zany ny Galatiana mipetraka Asie Mineure io le hoe Asie Mineure io le Turquie amin'izao fotoana izao de Colossiana de ny Efesosy eto amin'ity morony morony andrefany ity de Filipiana ry ambony ry ny Thessalonie ny Korinto. Roma zao aty amin'ny ilany aty indray misy ranomasina be avy hatrany manasaraka azy de ranomasina Mediterranée ty aty amin'ny faritsy. Manampy ny fahalalantsika an'izay satria rehefa mamaky baiboly tsika de tsara mihitsy hoe azonao an-tsaina, raisinao imaginena. Dikany raisina sary any an-tsaina hoe ohatrany ahoana le filinina tamin'izany, ohatrany ahoana le zavatra aiza ho aiza eto tany moa zany fa indraindray tsika mamaky baiboly de ohatrany hoe tany hony fa zavatra misy daholo ny zavatra rehetra teneniny ao zavatra mbola misy hatramin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Verina kely tsika. Tanànan'ny Efesosy io tena tanàna lehibe io. Ny zavatra isan'ny tena nampalaza azy de nalaza tamin'ny fanompoantsampy ny tanànan'ny Efesosy. Ao Efesosy Efèse izy amin'ny teny frantsay ao no misy an'ilay anankiray amin'ilay zavatra tsara be zavatra fito tsara be eto amin'izao tontolo izao. Tsy inona fa ny tempolon'ity andriambavy tsy andriambavy fa andriamanimbavy antsoina hoe Diana ity. Ny tantara hitantsika tsara andao ny avadika vetivety ny baiboly any amin'ny asan'ny apôstôly asan'ny apôstôly 7:20 miverina kely ao an-trany koa tsika zao amin'ity asan'ny apôstôly ity fa le ahitantsika an'io resaka tempolon'ny Diana ty de andriamanimbavy déesse andriamanimbavy ny EFESIANA. I raha jerentsika zao mianjiny 720 tezitra mafy tamin'ny Paoly le mpanamboatra sarina sampy tamin'izany mpanefy sampy fa lasa nivavaka. Hitantsika eo rehefa avy eo fa nisy fifohazam-panahy be tany amin'io tanànan'ny Efesosy io de tezitra reto de eo izy no mikikika mafy hoe ka de tsy izao raharantsika izao ihany no hainao atao zavapoana no ahina atao zavapoana azafady fa ny tempolon'ny Diana andriamanimbavy lehibe de atao tsinotsinona koa azy ka ho afa-boninahitra ilay ivavahany azy rehetra sy izao tontolo izao. Rehefa nandrean'izany ny olona rehetrarehetra teo de tezitra loatra ka niantso mafy hoe lehibe Diana ny Efesiana. Io andriamanimbavy io no isany mampalaza be ny tanànan'ny Efesosy ary tena tanànana fanompoantsampy be io tanàna io. Ao anatin'le fomba fanompoany sampy tamin'izany eo amin'le tempoly de misy ireo vehivavy sy lehilahy mpivarotra ny tenany mivarotra tena eo amin'le tempoly satria ny fomba fanomponany io andriamanimbavy io de tahaka ny hoe manao firaisana vetaveta isan-karazany eo de zay ny azy ny antsoina hoe fanomponan'le Andriamanitra. Tsara ho azontsika an-tsaina lay fomba fiainany zareo tamin'izany. Andao kosa tsika hiresaka fa tao anatin'izany tontolo ratsy be zany no nitsangana ny fiangonana tany Efesosy. Fiangonana tany Efesosy nanomboka anazy nisy an'i Apolosy hitantsika any amin'ny asan'ny apôstôly. Avadio kely fotsiny baibolinao amin'ny 7:20 asan'ny apôstôly 7:20 andiny 420 hatramin'ny 720 zao ny fomba natombohan'ny fiangonana tany.
tonga tany Efesosy ny jiosy anankiray atao hoe Apolosy, izay te hanaraka izay teraka azafady tany Alexandrie. Lehilahy nahay nandahateny sady nahery tamin'ny soratra masina. Zany lehilahy zany efa nampianarina ny lalan'ny tompo ary nahafana fo izy. Dia niteny sy nampianatra marimarina ny amin' Jesosy, kanefa ny batisan'ny Jaona ihany ny fantany. Ary izy niteny tamin'ny fahasahiana teo amin'ny sinagoga, ary rehefa nandray an'izany Prisila sy Akoila dia nandray azy akao aminy ka nampianatra azy marimarina kokoa ny amin'ny lalan'Andriamanitra. Ary rehefa tandroso akany Akaia izy dia nampirisika azy ny rahalahy sady nanoratra taratasy ho an'ny mpianatra mba handray azy tsara. Ary rehefa tonga izy dia nampatanjaka tsara izay efa nino noho ny fahasoavana. Fa izy nahery nandresy lahatra ny jiosy teo imason'ny olona ka naneho marimarina tamin'ny soratra masina fa Jesosy no Kristy. Izay ny zavatra nataon'ity Apolosy ity. Apolosy zany namaky lehibe tany amin'ity tanànan'ny Efesosy ity. Le tanànan'ny Efesosy misy zao tontolo zao be fa misy jiosy koa mipetraka tany. Ny jiosy moa miparitadritaka be izy dia nitory tamin'ny jiosy tany i Apolosy. Raha zohitsika ilay rehefa mamaky ny asan'ny apôstôly 20:7 tsika dia mahitsika hoe mbola tsy niova fo, mbola tsy niova fo ireo jiosy nitoriany Apolosy ny tenin'Andriamanitra ireo. Hitantsika teo koa moa hoe ny zavatra mety mbola tsy tena ampy ny tenenin'ny Apolosy dia nampiny Prisila sy Akoila nampianariny manokana i Apolosy. Fa ny zavatra hitantsika dia izao notohizan'ny Paoly tao anatin'ny diany faharoa. Ny diany Paoly i Paoly mantsy zany nanao voyage izy, nanao fitoriana tafika masina intelo miantaona ny tafika masina nataon'ny Paoly tamin'ny fiainany. Mahafinaritra be le témoignage ny Erika teo voaraiko anaty aminaty tsara be le ohatra meny amin'le fiainany zareo amin'le fianakaviana, fa ny voaraiko hoe ny fiainantsika tena ndao atao lara-pahamehana ny fiainantsika mihitsy izay tafika masina. Tsy rehefa le misy miorganize be ihany fa izay ny fiainan'ny apôstôly Paoly dia izay. Fa zay alehany dia le tenin'Andriamanitra efa nizarainy haingo teo hoe iraka solon'ny Kristy izy. Dia andao koa tsika sianao tena androso amin'izany fanaovana fizarana ny tenin'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra. Fa i Paoly tao anatin'ny andiany faharoa tamin'ny tafika masina nataony dia nandalo nandeha tany Efesosy izy. Hitantsika eo amin'ny andininy eo amin'ny toko 7:10 zany. Andininy voalohany izy miteny hoe raha mbola tany Korinto Apolosy dia nitety ny tany ambony Paoly ka tonga tany Efesosy dia nahita mpianatra sasany teo izy. Nitsangana amin'izay zany ny fiangonana tany Efesosy rehefa niverina rehefa nandeha tany ny apôstôly Paoly. Dia mandeha io toko 7:10 ray manontolo. Mety ho sarotra be aminao mijery an'ity sary ity fa alefako ilay izy manambara ny amin'ny diany Paoly, ny diany voalohany, faharoa, ny fahatelo fa tsy mila jerentsika lava be zany fa sarotra jerena. Nisy fifohazam-panahy ngeza be tao amin'ity fiangonana tao Efesosy ity. Jerentsika eo amin'ny toko 7:10 ary amin'ny andininy 12 ny BOKIN'NY naharitra 2 taona angarangidina i Paoly nampianatra tao Efesosy tao. Ka dia nandre ny tenin'ny tompo izay rehetra nonona tany Azia na jiosy na jentilisa. Tsy haiko mihitsy le fomba ataondry Paoly tamin'izany tsisy hoe sono tsisy hoe inona fa zay ny zava-misy voatory mihitsy ny tompo nandre ny tenin'ny tompo daholo ny olona rehetra tany Azia na jiosy na jentilisa. Ary ny tanan'ny Paoly no nanaovan'Andriamanitra fahagagana lehibe maro ka dia ny mosara sy ny fiaron'akanjo ny teny aminy no nentiny atao amin'ny marary dia sitrana ny aretina ary nivoaka ny fanaratsy. Azonao tsaina moa zany. Manana mosara ve ianao zao any adinao any? Tena tsy azoko tsaina mihitsy, lalina be.
mosoara re olona kasihan'ny olona dia sitra ny mosoara amin'ny Paoly. Andao rangahy ka tsahantsika mihitsy hoe ahoana raha ny hery nananan'ny Paoly tamin'izany. Aza miteny mihitsy ianao hoe ka i Paoly tiana Paoly fa ato anaty baiboly izany miampy an'ilay Jaunina 4:10 iny. Safiry moa ilay miteny an'iny 12, 4:10. Ilay miteny ny tompo hoe zay mino ny asa ataoko no ataony koa ary ianao asa lehibe noho izany ary izy. Jesosy tsy mbola nampiasa mosary ny rambona akanjon'i Jesosy ka tena nasitrana an'ilay vehivavy nandeha hémorragie foana. Fa mbola lehibe noho izany indray koa nataony Paoly. Mifampiresaka eny izay tamin'ny maly anena mandeha eny dia mpino anankitelo izay miara-miresaka dia mandinika hoe fa ahoana tokoa raha ny ohatrany tsy dia misy fahagagana intsony amin'izao e. Misy le dokotera namana anankiray mitantara izy hoe tany Tuléar moa izy niasa taloha. Dia nisy pastera namana izany hono nandeha tonga tany Tuléar, tonga tany amin'ny tany dahalo mihitsy. Dia hozy izy le dahalo hoe tsy le dahalo fa le olona tany hoe tena manao ody be mihitsy moa le dahalo, manao ody be. Dia hitany zareo izany hoe hitan'le mason'le pastera mihitsy. Dia eo koa le olona itoriny gapasy, itoriny dadapasy izany mitory eo. Dia hitany zareo mihitsy hoe iny le dahalo mahavita manova olona ho tonga alika. Mahavita manova olona ho tonga alika. Dia hoy le rangahy kely tamin'le pastera, mahavita an'izany ve ny Andriamanitra ao? Fa izany ny vitan'ireo dahalo ireo. Fa raha mahavita an'izany ny Andriamanitra ao dia hivavaka amin'ilay Andriamanitra ao. Kenda mihitsy ny pastera, kenda hoe tsy tena mety ohatrany tsy tena sura ihany pastera hoe mety hahavita tokoa ve? Any tena nahatonga saina mihitsy izay mandinika hoe ty resaka Andriamanitra ty ange tsy atao anatin'ity boky ty fotsiny e. Tena tsy niova ny herin'io Andriamanitra io. Ary raha mandinika tsika lay mahatonga isan'ny nahatonga le fifohazam-panahy be, tsy hoe isan'ny nahatonga azotsika lazaina ho izay sy porofon'le fifohazam-panahy be dia nisy zavatra mahagaga mahavariana. Dia ny sasany koa mety mbola hiteny hoe reny tamin'ny andro ny fiangonana voalohany satria ny tompo mametraka an'ilay fiangonana fa amin'izao tsisy fahagagana be ohatr'izany intsony. Za te hiteny anao fa tsisy niova mihitsy io Andriamanitra tsika sy ianao io, tsisy niova. Ohatran'izay nitantarain'i Erika tamin'izay resaka hoe jamba. Amin'izao vanim-potoana iainantsika izao nge ohatra tena sarotra be ny mino. Le izy sangambany satria mandeha be ny teknôlôjia dia misy fanazavana be atao anaty lohako hoe rehefa voan'ny manina jamba izy mety manao décollement na rétine angamba izy dia azavain'ny lohako ato anatiko ato. Dia ato anatiko ato ihany no miteny hoe tsy possible hiratra amin'ny masony io fa dia andao izy entina mbavaka mba hery. Za te hiteny aminao hoe tsy niova ny tompontsika. Tsy niova ny tompontsika fa zany ny fifohazam-panahy ngeza be niseho tany Efesosy. Miampitany amin'ny 9:12 tsika amin'io hoe maro izay nino dia tonga ka niaiky sy nilaza ny asany, ary maro ny mpanao ody no nanangona ny bokiny ka nandoro azy teo imason'ny olona rehetra, ary noho ny voatotalo ny tokom-bidiny dia hita fa volafotsy 5,000 izany. Fatratra toy izany ny fandroson'ny tenin'Andriamanitra sy ny heriny. Manahoana re raha avako raha isika sy ianao, raha raisitsika sy ianao ho filamatra indray io ho anao ho atsika hoe fatratra ohatrany tamin'izay niseho tany Efesosy tamin'izany vanim-potoana voalohan'ny fiangonana niorenana izany. Izay misy anao any an-tranonareo fatratra ny fandroson'ny tenin'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Manahoana raha raisitsika sy ianao ho filamatra indray izany hiatrehantsika ny 3 volana manaraka. Alohan'ny faran'ity taona-ty, tompo tiako hoe rehefa misy mijery ny fiainako dia miteny hoe fatratra ny fandrosoan'ny tenin'Andriamanitra ny anatin'iny olona iny fa tsy izay ihany, fatratra ny fandrosoan'ny herin'Andriamanitra ny anatin'iny olona iny.
misy herin'Andriamanitra hita ve ny fiainanao e? Fa raha ohatra ka ohatra mbola tsisy, ndao hianatra Efesianina tsika. Fa ato misy lakile tsara tarehibe ampianaran'ny tompo antsika. Zavatra hitantsika any amin'ny bokin'ny Apokalipsy toko faharoa. Apokalipsy toko faharoa andiny voalohany hatramin'ny fahafito, tsy ho vakintsika manontolo fa efa hainao. Ny fiangonana voalohany napanoratany Jesosy any Jaona dia ny Efesosy. Inona ny zavatra hitantsika rehefa alefa ny tompo io Apokalipsy toko faharoa io? Rehefa miteny ny tompo dia miteny hoe fantatro ny asanao sy ny fikelezanao aina sy ny faharetanao, ny tsy fahazakanao an'izay mpanao ratsy, efa nizaha toetra an'izay nilaza ny tenanao apôstôly ianao kanjy tsy izy fa hita tsy izy ary hitanao fa mpandainga izy, ary manana faharetana ianao ka niaritra noho ny anarako sady tsy reraka. Rehefa dinihany ty fiangonana tany Efesosy ty fiangonana idealy reto io idealy. Rehefa jerena ty ivelany wow, tena tsara. Ty bokin'ny Apokalipsy ty efa ndeha ataontsika hoe 100 taona tao aorianan'ny asan'ny apôstôly toko 7 teo. 100 taona tanoany tao aorianan'io bokin'ny Apokalipsy io. Fa rehefa miteny le tenin'Andriamanitra mahita hoe tena tsara le fiangonana. Fa zao nefa teo amin'ny andininy faefatra ny teny izy hoe kanefa mananteny aminao ny problème andreto lavo le fiangonana tao Efesosy. Lavo ny fiangonana tao Efesosy lavo niala tamin'ny fitiavana voalohany izy. Amin'ity androany ity mampieritreritra antsika sy ianao koa ny tompo. Alohany hidirantsika tsara amin'izay vetina Efesianina rehetrarehetra atao anatiny ity dia mampieritreritra antsika. Aiza ho aiza moa ianao ty? Ianao aloha mpanatrika Fihaonan'ny Mpihaino e. Ny tarehanao zao tena tsy vaovao amiko mihitsy fa hitako foana atry apita tery anao ny efa hitako. Dia etiko ianao mbola hitako. Ntsika ny raha ohatra tazanina ety ivelany koa aloha. Ohatra mety ohatra mety ianao ty. Fa avelao hoe ataon'ny tompo scanner kely tsika androany. Jerena tsara kely hoe manahoana. Aiza ho aiza zao. Fa na inona asa tsara sy zavatra endrika ivelany mety isehoantsika hoe tena ao tsara. Tadidio fa ny fototra dia davin'ny tompo. Tsy mila ny asantsika na inona mihitsy ny tompo raha ohatra ka le fitiavana voalohany. Raha tsy ny fitiavan'ny tompo le fitiavan'ny tompo no manosika antsika. Androany zany mandao andinika tsara tsika hoe aiza ho aiza ary za ty Jesosy. Inona zao no mahatonga anao anatrika Fihaonan'ny Mpihaino eo? Inona zao no ataonao eo? Inona no mahatonga anao mandeha tafika masina ianao? Inona no mahatonga anao mandeha ianao zao nanao 10 minitra sekolela dia amin'ny lahady tsara? Manao service zao nareo amin'ny volana Oktobra andray? Tsara. Fa inona daholo ny antony? Ny tompo raha afaka manontany ny antony. Ary amin'ity androany ity te hampieritreritra antsika isika. Hampieritreritra antsika Andriamanitra raha te hoe inona ny antony anaovanao zavatra? Ny fitiavan'Andriamanitra ve? Faraka ny hitantsika any amin'ny Korintianina voalohany 13 voalohany hatramin'ny 17 izay ihany no fantatry ny tompo. Rehefa tsy ny fitiavana ny manosika anao zavatra, fa afaka manao zavatra be da be mihitsy ianao. Fa rehefa tsy fitiavana, tsy le fitiavana hoe iny kitina efa fitiavana mihitsy ngeny ako izany mba te ho hita, fitiavana no hita sa fitiavana inona? Fa raha tsy ny fitiavana agape an'Andriamanitra ilay izy dia zéro be ohatry ty. Eo zany tsika sy ianao no mila mandinika tsara. Toizantsika manodidina ny bokin'ny Efesianina hatrany tsika. Isan'ny epistiliny soratan'i Paoly ty, fantatrao zany nosoratany tany Aponja. Tany Aponja Paoly no nanoratra an'ity niaraka tamin'ny boky niara-nosoratana ny bokin'ny Kolosianina, ny Filipianina, ny Filemona sy ty bokin'ny Efesianina ty. Ny mpandinika dia milaza hoe tany amin'ny taona i Paoly moa nigadra indroa izy zany dia fanotelony izy novonoiny empereur Néron le fiantsoana azy teo
nisy an'izay emperora zay namono anazy zay le efa nisoratany Paul farany le Timoty faharoa toko tsy ny toko bokin'ny Timoty faharoa no nisoratany farany tamin'izy nigadra farany fa ny fieritreretan'ny mpandinika dia hoe tamin'ny figadrany faharoa tany a Roma no nanoratana ty boky ty epistily ty tany amin'ny taona 100 hatramin'ny faharoa 20 tamin'io izy no nigadra nifonja tany a Roma. Manodidina ny bokin'ny Efesianina tsika. Tsy haiko na voavakinao fandraso fa vakiako moramora. Misy toko anakenina ny bokin'ny Efesianina. Mandrapahatonga ny 3 volana be aloha tsika dia eto ihany fa matsiro be. Tsy hoe matsiro fotsiny fa misy zavatra fototra be mihitsy ao anatin'ity bokin'ny Efesianina ity. Ny zavatra isan'ny mampiavaka an'ity boky ty amin'ity epistily ty amin'ny epistily hafa, amin'ity epistily ty Paul tsy manitsy zavatra ninina tamin'ilay fiangonana. Tamin'izany mbola tsy nisy an'io apokalipsy toko 2 teneniny io. Mbola lay Paul tamin'le asan'ny apôstôly 7 ny film dia tao aoriana kelin'iny dia manoratra taratasy ho an'ny zareo zany Paul. Dia ny dikany tena nalalaka mihitsy Paul no miresaka tany amin'ny Koritianina zao manitsy ny zavatra ataony, misy zavatra tsy mety nataony Koritianina. Tany amin'ny Galatianina misy zavatra tsy mety ataony Galatianina dia manitsy Paul. Fa amin'ity tsy epistily fanitsiana ny anaovany azy, fa tena ny fomba filazan'ny teolojianina azy koa hoe epistily ny lanitra fahatelon'ny Paul ty. Hitanao nisy fotoana tenenin'ny Paul any amin'ny Koritianina, bokin'ny Koritianina faharoa no miteny hoe zao izy niakatra tahaka ny hoe napiakarina tany an-danitra, nahita zavatra tany an-danitra tany. Dia ny mpandinika mandinika mihitsy hoe tahaka ny santionany zavatra hitan'ny Paul tany no ambarany. Tena secret. Zay no mahatonga ny zavatra tenentsika hoe ny tena fiainana kristianina. Zay no jerentsika ato amin'ity bokin'ny Efesianina ity. Te ho antry Kristy tsika. Raha olona te ho antry Kristy mila mivezivezy lalandava ato amin'ity bokin'ny Efesianina ity fa misy fototra ngeza be ato anatiny. Mizara anankiroa be mihitsy io Efesianina io. Toko 1 hatramin'ny toko 7 dia ny toko 4 hatramin'ny toko 9. Toko 1 hatramin'ny toko 7 dia manambara amintsika hoe fa inona tokoa moa ny zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika. Henonao ve izany zavatra teneniko anao izany? Ny zavatra manahoana? Tsy hoe zavatra ho ataon'Andriamanitra. Azontsika tsara ny teny malagasitsika. Tsy zavatra ataony ankehitriny, tsy hataony amin'ny ho avy, fa ny zavatra nataony. Ndikany hoe natao enina le izy amin'le matoateny, efa vita le izy. Efa vita, tsy mila angatahana, tsy mila atao inona fa mila fantatra. Inona ny zavatra nataon'Andriamanitra ho antsika? Zay no ambara ao amin'ny toko 1 hatramin'ny toko 7. Rehefa mahafantatra an'iny dia zay vao mametraka ny fanontaniana hoe inona ny zavatra tokony ho ataontsika ary. Hitanao ny tena problemantsika sy ianao mihazakazaka aty amin'ny rehefa mijery ny toko 1 hatramin'ny toko 7 tsika indraindray ohatran'ny hoe zavatra teorika le izy, zavatra tahakany hoe misiditsidina. Dia mahavantana antsika ny mandeha any amin'ny toko 4 avy hatrany. Toko 4, 5, 9 tonga dia pratika be. Presque hainao tsenjery io bokin'ny Efesianina io any amin'ny toko 4, 5, 9. Misy hoe ao zao misy an'le hoe araroty ny andro azo anaova-tsoa. Hainao nge zao nytoy an'izany Ina zao nytoy an'izany? Any amin'ny Efesianina misy an'izany. Any amin'ny Efesianina misy hoe mifoaza ianao zay matory. Any amin'ny Efesianina misy hoe tafio avokoa ny fiadin'Andriamanitra rehetra. Hainao zany? Fa matetika any amin'ny toko 4, 5, 5, 9. Dia inona ny zavatra hiazakazahantsika? Mihazakazaka tsika hoe ahoana hony? Ay, mandeha amin'ny fitiavana hony. Dia ezaka. Dia avy eo ianao mipoaka amin'ny rindrina. Satria rehefa niezaka ianao dia tsy mety le izy. Arakaraka ny mampiezaka anao no mahatonga ny olona ry manome devoly. Dia lasa mipoaka ianao, dia lasa indray vao mipoaka ianao dia tamingady devoly.
tahaka anao nanome devoly dia avy eo idinga devoly ihany indray velony lohanao hoe zany ianao ny kristianina. Dia andro lava amatona antsika dia miodikodina dia manao ahoana fiainanareo ao zay famalinao azy. Reraka ianao mandeha satria tsy izay mihitsy engeny ny kasan'Andriamanitra azy. Tiako mihitsy ianao rehefa andinika amin'ity boky ity tsika. Andao akan'izay fanamby zay. Ny tanjon'Andriamanitra nge hitanao le Matthieu 1:20 ary amin'le 7:30 iny. Milaza hoe makanesa ty amiko nareo rehetra izay miasa fatratra fa za manome anareo fitsarana hoy Jesosy. Ny fiainana kristianina dia fitsarana fa tsy resaka hoe reraka be mihitsy aho. Tena tsy arako tsony. Satria niazakazaka tany amin'ny 4:5 dia reraka be. Ny fanontaniana zany aty amin'ny 4:5 hatramin'ny 4:9 dia hoe inona ny zavatra tokony ataontsika izay tsy mahazo valiana raha tsy fantatrao tsara hoe fa inona ny zavatra efa nataon'Andriamanitra tamiko. Fantatrao zay ianao vao miainga. Fa raha tsy zany reraka. Eritrereto ange zao hoe andeha lavitra be ianao, ndeha atao hoe ianao zany isany ianao tafika masina any Port Berger. Mieritreritra an'ilay izy, tena andeha, efa misy rahavavy anankiray iny tamin'ny herin'ny laza hoe tena mila mandeha tafika masina, miampy any Erika miresaka an'izany, tena andeha tompo andeha. Dia mihaino ianao, ohatrina moa fandeha an'ilay any Port Berger, 120 000 ariary, iny aloha tonga tsy vita. Na ianao hieritreritra hoe bon andeha zany dia andeha hita hoe mandeha aloha. Fa raha ohatra ianao mikasa ny andeha lavitra, ka raha ny tenanao, raha ohatra ka ianao ihany no mieritreritra an'izay andehananao, tena reraka ianao. Fa manao ahoana raha efa fantatrao? Ty aloha ohatra fotsiny raisiko fa za tsy miteny hoe izay no izy ohatra zao hoe raha le tafika masina ny Port Berger, ay ve kay efa vonona ny freanao? Ina koa ny ilaina vary folo kapoaka, efa vonona ny vary. Ina koa ny ilaina olona mitaizana zanakao, efa vonona no mitaizana zanakao. Ina daholo, efa vonona daholo. Raha efa vonona ohatr'izay daholo dia mampiomehy be raha ohatra ka ianao le izy kay tsy fantatrao fotsiny hoe efa vonona, fa ianao miasa saina. Sasany tena mila mandeha tafika masina. Iza nefa nikarakara ny zanako dia iza nefa. Dia eo ianao mikiky ny tenanao amin'izany eo dia stressé ianao dia miakatra daholo ny tosi-drà dia lazainao fa ny devoly io. Nefa tsy ny devoly io, fa ianao tsy mahalala. Azonao ve ilay sary teneniko anao? Ilay zavatra fantatritsika hoe inona ny efa nataon'Andriamanitra ho antsika. Ny Efesiana 1 hatramin'ny 7 dia mamaly ny fanontaniana hoe aiza moa no misy antsika ity. Rehefa samy mamaly an'izay daholo na ny 7, na ny 3 voalohany, na ny 3 faharoa, ao amin'ny 3 dia ampatsiahivin'Andriamanitra tsara hoe ianao nge rehefa nateraka indray no misy anao dia ao amin'ny Kristy. Miverimberina foana io teny hoe ao amin'ny Kristy io. Le dikany ao amin'ny Kristy toerana anankiray io izay averina hatrany atao anatin'ity Efesianna ity hoe ao amin'ny Kristy niara-napetraka Andriamanitra miaraka amin'ny Kristy any an-danitra tsika. Mila azonao tsara miainga aty amin'ilay 3 voalohany ka tafapetraka tsara ao ianao tafapetraka tsara ianao nge eto ianao io zao io ianao mipetraka. Fa ny an-danitra koa misy ianao any. Tsy hoe rehefa maty ianao vao any. Fa tamin'ny ianao voana indray an' Jesosy raha mijery ny Efesiana 1 tsika zao andiny 9 dia miteny an'izany hoe niara-napetraka tamin'i Jesosy. Tsy hoe ho apetraky ny tompo any ianao raha ohatra ka vitanao tsara daholo izay ampanaovina anao. Tsy hoe ho apetrany any ianao rehefa maty ao aoriana kely ao. Fa efa niara-napetraka ny tantsika. Ny toerantsika anankiray zany mila azonao tsara an-tsaina tsara hoe ay mozy, ay ve za ty efa any an-danitra e. Mizatra hafahafa zany fa rehefa ao amin'i Jesosy tsika dia efa misy fiainan-danitra ao anatinao ary mila azonao tsara an-tsaina tsara.
fa misy fisina anankiroa ianao. Aty amin'ny toko 4 hatramin'ny toko 9 ny toerana misy ianao aiza ianao sady ao am' Jesosy no le ohatran'ny Efesianina zany zao tany Efesosy izy no eto am'le toerana misy ianao ankehitriny, am'le tontolo aiza nareo mipetraka any Ambohimanarina, sady ao Ambohimanarina nareo, sady ao Soavimasoandro, sady Antosy. Fa sady ao am' Kristy ianao no ao am' toerana misy ianao. Ny Efesianina toko 1 hatramin'ny toko 7 dia manamarina tsara ny identité atsika hoe fa iza moa tsika, fa iza moa ianao. Milazonao tsara hoe fa iza ianao. Ianao afaka ho tena kristianina ianao. Tsy hoe afaka no fa zay ny kasan'Andriamanitra anao. Tena kristianina miankina amin'ilay fahalalanao no nataon'i Jesosy anao. Ny tena kristianina dia mahafantatra tsara hoe inona nataon'i Jesosy anazy dia izay ny ankinany. Ny Efesianina toko 1 hatramin'ny toko 9 ny fandrika ao anatiny hoy taminao ny teny taminao teo dia lasa kristianina manaraka fombafomba. Ny dikany mamaky an'ilay izy avy hatrany ianao dia mahita hoe hay, tsy mahazo manao adaladala. Dia hipetraka tsara zany ao am-piangonana, mipetraka. Tsy mahazo mihetsika mihitsy. Azo tsy maninona akory ianao mipetra tsara ao am-piangonana fa ny tiako aseho anao hoe raha vao raisina ohatran'izay fotsiny io tenin'Andriamanitra indrindra ny toko 1 hatramin'ny toko 9 dia lasa kristianina religieux ianao, izay ny akabeazany malagasy kristianina mihitsy zany. Fa mino fa tsy tsika senao intsony izay. Izay kristianina miara-mitsangana dia miara-mipetraka. Izay ny kristianina ohatran'izay. Tsy fantany akory hoe fa maninona tokoa moa no mitsangana, fa maninona moa no akipony maso, fa maninona moa, fa dia izay fataoka dia atao ilay izy. Raha vao tsy fantatrao zany ny harenanao ao amin'ny tompo dia lasa ilay zavatra ataonao no hitokisanao dia eritreretinao hoe izay no mahatonga an'Andriamanitra mijery anao, fa diso paika raha izay. Misy an'ity watchman ity izay tena mampirisika anao anao izay mety efa mamaky zavatra amin'ny teny frantsay na amin'ny teny anglisy tena tsara ny bokin'ity rangahy. Misy asa mifanabe ao anatiny. Zavatra nyteneniny anankiray ao anatin'ny boky fandiniana ny bokin'ny Efesianina ny bokin'ny anankiray nakana an'ity teny ity. Zao ny teneniny ao hoe fandraharahana hafahafa, business hafahafa hoy izy ny kristianisma. Ny fiainana kristianina, business hafahafa. Fandraharahana hafahafa. Azafady fa adikako amin'izay fahaizako azy ilay izy Raha miezaka manao zavatra tsika dia lasa tsy mahavita na inona na inona. Sainao nge zany amin'ny fiainana kristianina arakaraky ny ezahanao manao zavatra no mampatonga anao tsy mahavita n'inona. Satria ny maha-kristianina dia tsy manomboka eo amin'ny zavatra ngeza be ataon'ny olona anankiray, fa manomboka amin'ny zavatra ngeza be efa vita n'Andriamanitra. Ny maha-kristianina tsy manomboka amin'ny hoe hitanao ny réflexe ananan'ny olona hoe raha ohatra zao hoe nandray an' Jesosy ilay olona, ny réflexe ananany hoe tonga dia hay, za zany zao dia hamaky baiboly foana dia andeha hivavaka dia lasa tonga dia misy zavatra eritreretiny hoe lisitra ny zavatra be da be izay tsy maintsy atao. Tsy ohatran'izay ny sary. Fa ny tediavin'ny tompo amintsika nge. Rehefa miteny izy hoe ny didy lehibe indrindra ao anaty baiboly dia tsy hoe le hoe aza manao an'izao dia aza manao an'izao dia aza manao an'izao, fa hoe tiava. Tiava ny Jehovah Andriamanitra ao amin'ny fonao rehetra sy ny sainao rehetra sy ny herinao rehetra, ny fanahinao rehetra. Resaka fifandraisana, ny tediavin'Andriamanitra aminao tsy ianao le ndeha hiezaka hanao an'ity, fa ianao mahafantatra tsara hoe inona no nataony aminao. Fa rehefa fantatrao izay dia hoy ilay any amin'ny Petera hoe tsy havelany ho malaina mihitsy ianao. Fa lasa mifanohatra ilay izy. Tonga vao kristianina tsika na efa kristianina mataona tsika dia te hiezaka. Dia hiezaka hanao an'izao. Raha efa niezaka ianao hatramin'izay dia ndao hibebaka amin'izay. Andraso aloha fa sao ianao tsy azonao tsara ny zavatra teneniko anao
Le miezaka mantsy, efa niteneniko anao tamindray mandeha iny hoe hitanao isaky ny fotoana ianao hoe ianao zao miaina ianao zao tsy kasenao reto tsisy maheno hoe miaina ianao, tsy manao effort mihitsy ianao, tsy manao ezaka ianao hiaina. Any zao ianao miteny zao, ny olona any amin'ny hôpitaly ny manao ezaka miaina rehefa ohatra hoe sepotra be izy, rehefa sepotra tsika no mila reto tsotsofo kely fa tena sepotra zay, marary ny olona matoa lasa miezaka miaina izy. Ny fonao io tsy heninao mihitsy hoe mitepitepo, fa matoa heninao io hoe ohatrany nivoaka ny foko reto satria misy zavatra tsy mandeha amin'ny tokony ho izy zay ny fitepony. Fa ianao zao tsika asianao miteny zao tenaiko ao anatin'ny fahasalamana sy irariko ianao anatin'ny fahasalamana, tsy heninao ny fonao mitepo. Ary tsy misy olona mihitsy hoe hiezaka hiampitepo ny foko andramikely hoe ny fihezahana mampitepo ny fonao raha mety. Tiako ho hitanao tsara hoe tena mitovy amin'izay mihitsy ny fiainana kristianina. Raha ohatra ka mbola manao effort ianao, dia tadidio fa le nofinao zay ny manao effort. Ny nofinao zay ny miezaka. Fa hoy le teny any amin'ny Galatiana hoe ny vokatry ny fanahy dia mandeha ho azy le izy. Ka ny fihezahana zany dia hoe ianao hoe tiana dia tsy hiezaka ninina ve? Tena misy ezaka atao tokoa ka. Ny ezaka atao tsy any amin'ilay hoe andeha ina tenen'ilay ten'Andriamanitra sikiny fahamarinana ho ny valahana. Ahoana Jesosy zany ny ampisikina fahamarinana an'ity valahako ity? Tsy any amin'izay le zavatra le réflexe ananana, fa aty amin'ilay hoe tompo ahoana ny ataoko mba hahatonga anahy mandeha amin'ny fanahy, hahatonga ny fanahiko mitombo, hahatonga ny fanahiko matanjaka dia miteny amin'ilay inganofo hoe petra tsara. Fa inganofo io miezaka io. Zany ny zavatra tena hoe narantsika be ato anatin'ity. Jereko ihany ny lera. Metomboka amin'ny zavatra ny fiainana kristianina dia manomboka amin'ny zavatra efa vitan'Andriamanitra, ny fahalalana ao an'izay. Raha fehezintsika zany zao zay ty bokin'ny EFESIANA ity dia afaka teny anankitelo ny amitinana anazy. Lohateny ny bokin'ilay Watchman zay ireo teny ireo hoe mipetraka, mandeha dia mifahatra na hoe mijoro. Mipetraka toko voalohany hatramin'ny toko fahatelo anambaran'ilay tenin'Andriamanitra antsika an'izay. Mipetraka amin'inona? Hitanao zany mipetraka zany ohatranazy ao mipetraka ao tsara. Tena mety tokoa aloha ilay mipetraka fa ohatran'ny reraka ilay mitsangana. Satria izao rehefa mipetraka dia ny vesatro rehetrarehetra, ny poahako manontolo dia tsy izany no mitondra azy fa ity sezy ity, izay ilay ataonao. Ary rehefa mitsangana dia ny vesatro dia hoentin'ny tongotro. Dia izay afa reraka. Misy varisy ianao indraindray, dia indraindray mety mararatra amin'ny hazon-damosina. Inona ilay mipetraka? Mipetraka tian'Andriamanitra ho tarihana zany tsika hoe ndao hipetraka makafy ny vitan'i Jesosy. Izay le mipetraka. Inona daholo Jesosy zany no vitanao tamiko? Fa rehefa miteny ange ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana hoe vita, dia vita le izy. Dia ianao indraindray mbola te hanao zavatra mieritreritra le izy ohatrany hoe tsy fanahinitsika akory fa dia ezaka. Nefa ny tompo angamba ao an-danitra ao dia variana mihitsy dia malahelo hoe mbola anao inona ihany ianao ty fa maninona raha mipetraka. Ny fiainana kristianina tsy manomboka amin'ny mandeha. Tsy kasianao maika be mihitsy hoe andeha amin'ny fitiavana, mandeha amin'ny mazava, mandeha amin'izao. Tena tsara. Faiza ny hery anaovanao an'izany? Raha vao tsy tafapetraka tsara ianao, ary io zavatra io tsy hoe eky ity na efa mipetraka tamin'ny izaho aviana nandrain'i Jesosy tamin'ny 730 tamin'iny ihany no nipetraka. Eritrereto ange zany fa le izy ireo zavatra ireo dia mila ataontsika hatrany hatrany.
mipetraka mankafy an' Jesosy dia mahafantatra. Ao zany tsika mahafantatra hoe fa inona daholo no nataon'ny tompo antsika. Rehefa mandeha tsika avy eo dia akatsika fiany mihitsy hoe inona daholo no nataon'ny tompo antsika, isantarantsika an'izay eo amin'ny Efesianina 1 avy eo. Fa izay ilay mipetraka. Vita no mipetraka, rehefa nahazo hery tsara dia mandeha. Ny sary any anatin'ny saiko sa iza daholo koa moa ilay efa niteny an'izay sary izay fa manampy be. Ohatran'ireny hoe mandeha ao anaty tômôbila. Hitanao rehefa mandeha ao anaty tômôbila tsika, mandeha taxi be, tsy hoe ianao akory no manosika an'ilay kodiaran'ilay taxi be. Eritrereto nge zany zay mpandoa frein rehetrarehetra dia i tantely manodina ilay pneu avary amin'ny anina, dia ilay iray manodina ilay pneu dia ilay iray. Ohatrany hoe tena adalany zany. Fa azonao tsara, tsy mila zavaina be fa ny dikany hoe mandeha taxi be ianao dia miakatra ianao dia mipetraka. Mandoa frein ianao dia hoentin'ilay taxi be any amin'ilay toerana tianao aleha. Tsy izay? Ohatran'izay ilay ao amin'ny Jesosy raha afaka. Fa inona ty adalantsika sy ianao? Tsika sy ianao mivoaka manosika an'ilay taxi be. Efa mitompo ilay mandeha amin'ilay izy, fa mipetraka ianao dia mandeha ilay izy. Manaiky hoentina, manaiky an'ilay hoentina amin'ilay izy, fa tsy eo ianao ny hoe tsy any amin'izay tiako indray ty dia midina indray ianao fa manaiky ianao. Mipetraka dia avy eo ianao mandeha. Ny toko 4, toko 5 hatramin'ny toko 6, 7 dia mametraka an'io tsara hoe mandeha amin'ny herin'ny Kristy mandeha amin'ny herin'ny Kristy sy amin'ny lalana soritany. Izay ny dikan'ilay mandeha. Fiainantsika kristianina zany mipetraka, mandeha amin'ny herin'i Jesosy avy eo dia mifahatra io zany hoe makafakany tsara mijoro tsara. Toko 5 tsika mahita an'io manomboka ary amin'ny 12 izy dia efa miteny hoe mahereza amin'ny herin'ny faherezana, farany mahereza. Dia mitantarany amin'ny devoly izy. Satria ilay fiainana kristianina tsy hoe mandeha ianao dia hoe sy efa tsisy maninona intsony mety daholo foana amin'izay. Ady. Dia ao tsika ilay hoe mila mifahatra, mijoro. Complet be mihitsy ny zavatra atao anatin'ity bokin'ny Efesianina ity. Tena manentana anao mandritra ny 3 volana raha ohatra ka azonao atao, na indray mandeha isan-kerinandro raha vaky toko 1 hatramin'ny toko 5 foana io. Fa misokatra io mason'ny fanahinao io dia gaga ianao hoe hoay, tena mitombo tsara ianao amin'ny fahafantarana ny tompo. Ohatr'izao ilay sary moa hoe fiainana kristianina mari-pototra izao ny dikany. Sady mipetraka ianao mandeha ianao mijoro tsara ianao, tsy miozongozona. Mandrositsika sy ianao ary amin'ny Efesianina 1. Mipetra tsara ao amin'ny Jesosy. Izay zany izao no tenentsika. Mipetra tsara. Tiako mihitsy miteny an'izany. Mipetra tsara. Ndao hianatra hipetraka tsara ao amin'ny Kristy tsika. Tafapetraka tsara ianao raha fantatrao tsara io seza hipetrahanao io. Ianao zao tonga teo tsy tena nandinika be fa mipetraka ianao. Azonao antoka any anatin'ny sainao any hoe ty seza ty nge tsy haninona e. Fa eritrereto nge zao sary zao hoe eritrereto raha misy olona migafy zany hono dia higafy. Dia rehefa nigafy izy dia namboatra seza baoritra mitovy tsara amin'io paozin'io seza hipetrahantsika io. Dia napetrany tsara teo aloha indrindra teo raha ohatra ilay izy teo aloha indrindra teo. Seza baoritra. Tonga avy any ianao efa taratara. Teo sisa ny seza nety. Le mpigafy zany tery ariana ery mijery. Io fa hipetraka. Fampandondona kely ohatr'izao. Nipetraka amin'izay ianao ny tombony vao ny tombony ianao ka seza baoritra le izy. Dia inona ny ataon'le baoritra? Tsy maintsy fisaka le baoritra koinina. Tsy misy hoe baoritra misy tery ambobao tery nanao zavatra fanaka hoe vita amin'ny baoritra hono dia mba gaga. Fa amin'ny ankapobeny
Mety ahazakanao eo ihany fa kelikely ianao. Tsy maintsy ho hafa baraka ihany ianao raha baoritra mipetrahanao e. Zay no izy. Ny tedaviny devoly ange dia zay e. Devoly izay spesialista n'ilay famitahana. Manao endrika zavatra afaka hipetrahana izy. Dia iny tokoa ianao fa revo. Mety ilay olo tianao zany zao no manana an'izay endrika izay. Tena miankina aminao misy akiny ho aviko manontolo aho. Loza. Mety ilay vadinao. Mety ilay fianaranao. Mety ilay volanao. Alazaiko anao fa baoritra daholo izany rehetrarehetra izany tonga dia baoritra. Fa raha zany ny akinanao dia to dia ilay Jeremia 7:12 fona tompoko miteny aminao tsotra satria mahasosotra miteny mihaino azy dia izay ny tenenako hoe mifona aminao fa tsy maintsy tenenina fa voaozina. Voaozina izay mipetraka amin'ny zavatra hafa rehetra ka tsy Kristiny antombenany. Ka tsy Kristiny fototra. Hoy ny Korinthiana 1:7 hoe raha vao tsy Kristiny fototra no renanao ny fiainanao zava-poana sy misambo-drivotra. Fa eo ary, efa kristiko ianao aloha Mpihaino RVM mandikany amin'ny ankapobeny mahalana mihitsy izay vao hoe ianao mbola tsy manana an Jesosy. Fa mety efa manana an Jesosy ihany ianao. Fa ilay seza hipetrahanao ohatran'ny seza asa izy io fa ohatra mitongilangilana izany. Ohatran'ny seza ny tongony anankitelo gaty izy. Mety akiroa ary, mety ny ray fotsiny ihany ary fa mody mipetraka eo fotsiny ilay izy. Vao nipetrahanao ilay izy dia nienjera indray ianao. Mampatonga antsika mienjera zerty e. Satria tsy maripototra tsara, tsy avy any amin'Andriamanitra ny olana, fa ilay fahalalantsika hoe inona tsara moa ty hipetrahako ty. Ataontsika ary andeha any amin'ny Efesianna 1:. Efesianna 1:1 hatramin'ny 9. Vitantsika io hatramin'ny 5:12 ny jerentsika. Petraka tsara ao amin'ny Jesosy, izay ny ataontsika izao. Efesianna 1:1 tsika mahita hoe i Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy no ny sitrapon'Andriamanitra. Izay ny teny voalohany hitantsika ao. Inona sady ny zavatra raisintsika. Rehefa mandinika an'ity baiboly ity tsika dia jereo tsara hoe io tsy izy teniteny mandeha fotsiny hoe temba izany ondry Paoly Paoly ny ohatr'izany. Fa misy dikany daholo ny teny rehetra. Misy dikany daholo. Mety tsy anam-potoana lava be tsika andinihana ny teny rehetra fa izay teny tena hita hoe mampisy fototra tsara amin'ny fiainantsika dia ahafahantsika mipetraka tsara dia lazaintsika. Paoly apôstôlin'i Kristy Jesosy tsy noho ny sitrapon'i Paoly, tsy hoe satria Paoly teizesta, fa noho ny sitrapon'Andriamanitra. Ao amin'ny bokin'ny Efesianna, ny toko voalohany fotsiny dia 4 miverina io teny io. Le hoe sitrapon'Andriamanitra io. Mandeha izy any amin'ny tokony 9 io mandeha izy any amin'ny 15 ny filazany azy hoe araka izay akasitrahany fony. Le sitrapon'Andriamanitra zany, le sitraky ny fon'Andriamanitra, izay ny dikany hoe sitrapo sitraky ny fo. Izay ankasitrahany fony any amin'ny 15 dia mbola averiny indray hoe rehefa nampahafantariny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany. Misy sitrapon'Andriamanitra koa zany. 1:20 dia miteny indray izy hoe ao aminy koa ny nanaovana antsika oloviny rehefa notendreny raha teo isika araka ny fikasana izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany fony. Andriamanitra io rehefa mamerimberina zavatra tena zava-dehibe izay. Ny azahoantsika hoe ore olona tsisy zavatra misehoseho fahatany eto ambonin'ny tany fa sitrapon'Andriamanitra ihany ny mipoitra eto. Ary io ilay teny any amin'ny Daniela 4:4 5:12 nianarantsika tamin'ny ovintsika nianatra bokin'ny Daniela tamin'ny herintaona ohatr'izao. Ahafantarany velona hoy ilay 5:12 fa ny avo indrindra ny manapaka amin'ny fanjakan'ny olona ka manome izany ho an'izay tiany ary olona ambany toetra no ampanapahany azy. Inona ny tiana ambara amin'io? Io na iza no miteny hoe zay tiako ihany io, na iza no miteny hoe zay tianay, na iza no miseho mpanam-bola dia miseho mpifehy, zay tian'Andriamanitra io.
tena mampipetraka tsara mihitsy zany fa azoko antoka ny sitrapon'Andriamanitra. Hitanao ny olana antsika senao efa nambarako aminao taloha ihany zay hoe matahotra ny sitrapon'Andriamanitra io tsika misy fotoana. Mampatonga antsika matahotra azy satria tsy azontsika tsaina tsara fa ny tsara indrindra foana ange ny tediavin'Andriamanitra ho antsika. Fa rehefa hainao ihany le Romanina 12 miteny hoe sitrapon'Andriamanitra tsara kasitrahana ary marina. Fa rehefa misy zavatra mandeha amin'ny fiainanao dia mivingivina be ny lohanao hoe tena tsisy mitsy ty jaly Fa raha voarainao tsara, vao miainga tsika zao hoe noho ny sitrapon'Andriamanitra, miainga zany ny zavatra, dia miteny ianao hoe saotra Jesosy, misy sitraponao tsara kasitrahana ary marina zany. Any anatiny hoe lasa nanara-behivavy ariva le vadiko. Mamperitreritra zany Jesosy dia ahoana? Ho anao izy aloha, zay ny azo antoka ravako. Tena tsy tian'Andriamanitra mihitsy le zavatra ataon'le vehivavy mangalabadin'olona sy le rangavadinao lozany manara-behivavy ary. Fa navelan'Andriamanitra hitranga satria tena misy mety be aminao ao anatiny. Azonao tsaina ve izany? Lalina ny sitrapon'Andriamanitra. Fa misy an'izay faneketsika an'izay tena erigoavana be hitsaharantsika. Hitsaharantsika mivavaka ataontsika ary misy fiatraikany be amin'ny mivavaka ataontsika. Ny fahazahoantsika tsara ny sitrapon'Andriamanitra, hoe sitrapon'Andriamanitra mandeha amin'ny fiainantsika. Andininy voalohany ihany. Izao ny tenin'i Paola hoe mamangy ny olona masina ny Efesosy izay mahatoky ao amin'ny Kristy Jesosy. Mamangy ny olona masina. Fomba fitenin'i Paola io. Fa izy tsy hoe fomba fiteniny. Fa napetraka Andriamanitra, mila azonao tsara fa ny teny rehetra atao anatin'ity Baiboly ity dia tsindry mandrin'Andriamanitra. Le olona tany Efesosy zany dia antsoin'Andriamanitra hoe olona masina. Le olona rehefa maty dia izay vao antsoina hoe masina ampiakarina kely no fahamasinany. Fa maninona raha ohatra ka rehefa velona dia sady masina ny fomba fahitan'Andriamanitra atsika. Tian'Andriamanitra ianao zao ny anoratan'Andriamanitra an'io ho anao io dia teneniny hoe hiaingo olona masina ny tsy haiko ny tranony, hitiana olona masina ny avarapohatra itosy. Zany ange ny fahafantaran'Andriamanitra anao zany ny fahafantarana anao any amin'ny tontolo ny fanahy. Teneniko anao tsara ny toko voalohany hatramin'ny toko 7 dia mila azonao tsara ny position anao eo anatrehan'Andriamanitra. Olona masina ianao, matoky ao amin'ny Jesosy Kristy. Toeran'ny mpino tsirairay ao amin'ny Jesosy zany, toeranao ihany koa. Tsy miainga amin'ny ataonao ange ny devoly miaraka amin'ilay fanamelohan-tena lefa ny moramora ny anatintsika any dia teny aminao hoe ianao zany ianao tsy masina zany ianao. Jerenge tianao hoe io ianao sao fa hijerany ny zavatra indray tsy masina. Zay ny alefany any anatinao. Fa le izy le position antsika mila sainao tsara. Ampianarin'Andriamanitra zany tsika zao hijery atsika amin'ny fomba fahitan'Andriamanitra atsika. Mila azonao tsara ny fomba fahitan'Andriamanitra anao. Fa ny fahitany anao olona masina matoky ao amin'ny Jesosy Kristy. Miainga aty amin'ny andininy voalohany tsika dia fahitantsika io hoe ao amin'ny Jesosy io. Ao amin'ny Jesosy ianao matoky zay ny fahitany anao. Tsy miainga amin'ny nataonao fa miainga amin'izay nametrahany anao. Satria ianao napetrany ao amin'ny Jesosy. Ianao zany nalainy any amin'ny Kolosianina any izy miteny hoe nalainy niala tany amin'ny maizina dia ho any amin'ny fanjakany mazava. Nalainy tamin'izay ianao. Hitanao misy zavatra ty anatintsika mety mampareraka ny fiainam-panahintsika mihitsy. Tena tsara tsika miaika eo anatrehan'ny Tompo hoe tsy mendrika. Tena tsara. Fa misy fotoana milona ela loatra eo amin'izay toeran'izay lasa misy asa nanofo indray mandeha ny anatin'le izy. Lasa pitié de soi mitsetra ny tena sa mo izy tsy mendrika. Tsara ny fahalalanao an'izay, tsy fahamendrehanao izay. Fa
ny zava-dehibe angetsy ny tsy fahamendrehanao fa ny nataon'Andriamanitra taminao ary. Dia ndikany mila ankalazainao Andriamanitra noho ny zavatra nataony. Toizana. Andiny faharoa. Ho aminareo anio i Paoly ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Io teny io io fehezanteny io dia efa zavatra misosa. Indrindra moa fa raha fiangonana lehibe ny fiangonana misy anao dia deraina ny Tompo fazahana ny tena formule. Fa androany tsisy maharatsy an'ilay miteny azy ary tena mila tenena sy ampatsiahivina hatrany. Fomba fiarabana izany ilay antsoina hoe fiarabana apostolika. Fa io angetsy hoe tenen'ny Paoly hoe aminareo aneny fahasoavana tsy resaka ohatr'izay. Fa manonona ny Paoly ny fahasoavana sy le fiadanana avy amin'Andriamanitra ho andreo olona ireo. Te ampatsiahy izy ny amin'io fahasoavana io izay raha tsy fantatrao ny fahasoavana tsy hiainanao ny fiadanana. Io zavatra tenen'ny Paoly io tsy mifamadika mihitsy fa ohatran'io foana. Fahasoavana sy fiadanana. Fa satria miainga amin'ny fahalalanao tsara ny fahasoavana nomen'Andriamanitra anao no hitarika anao hiaina ny fiadanana. Tiako sainao izany isaky ny manonona ianao mitarika fotoana ianao dia manonona an'ilay izy. Tonono mihitsy. Fa angatao amin'ny Tompo Jesosy ho voarain'ireo olona ireo izay tarihan'ireo tokoa izany. Hiaina ho fantany dikany hoe fahasoavan'Andriamanitra dia hiainany dia miaina ny fiadanana izy. Tomby mandeha mandroso antsika. Ho aminareo aneny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompontsika. Io resaka hoe Andriamanitra ray io izay aoka ampatsiahiviko anao aloha ny zavatra manodidina ny fiainana tamin'izany. Tsy mbola lavitra ny andron'i Jesosy Kristy nandro tamin'ny Paoly an'ity. Tsaronao moa ny tohana be ny fariseo sy ny mpanorandalàna rehefa naheno an'i Jesosy miteny hoe ray noho ny Andriamanitra. Tsy haiko ianao rehefa mamaky an'iny ve ianao mety ho gaga hoe ina koa raha izao no mahatohana an'ireto. Heverin'izy ireo mihitsy fa hoe manao blasfème ny Tompo. Manao miteny ratsy ny Tompo fa hoe izy no hiteny hoe ray ny Andriamanitra. Satria ho an'ny jiosy taloha izany hoe Andriamanitra izany tsy possible ho ray izany. Testamenta taloha indray mandeha ihany miteny hoe ray Andriamanitra any. Tsy ahitana an'izany fa Jehova tompony maro, misy anarany betsaka fa le mampiasa an'ilay hoe ray izay adika hoe Aba ray. Aba izany tena dada ho an-trano, ohatrany hoe dada ho an-trano. Dada misy fifandraisana akaiky. Tena zavatra tsy azon'ny jiosy eritreretina. Fa ato amin'ity EFESIANA ity averimberin'ny Paoly. Amin'ireo toko rehetrarehetra, amin'ireo teneny rehetra ireo, 2, 7, 7, amin'ity toko voalohany ity, teneniny hatrany hoe ray Andriamanitra. Amin'ny toko 7, 4, toko 4, 9, toko 5, 20, toko 9, 17. Averiny hatrany hoe ray Andriamanitra. Mbola resaka le mipetraka ihany io Mila mipetraka tsara ianao mahafantatra hoe fa iza moa tia mifandray aminao ty fa iza le hipetrahanao. Ray io tsy Andriamanitra fotsiny ihany. Tena Andriamanitra mihitsy nefa koa. Tena Andriamanitra mifainy zavatra rehetra. Fa ambara hoe tafiditra ho ankonan'Andriamanitra nge ianao ankonan'Andriamanitra tsika fa tsy hoe olona any ivelany. Azonao tsara izany amin'ny raha mieritreritra ntsika ao an-trano. Misy zavatra ao an-trano misy zavatra tena tsy ho azon'ny olona any ivelany mihitsy. Fa ny ao an-trano ihany. Ny samy ao an-trano ihany. Fa zay intimité, zay fifandraisana akaiky izay, tian'Andriamanitra ho tadidinao tsara, ho fantatrao tsara hoe rainao io Andriamanitra io. Raha tany saitsika le izy, mety mazava kely ihany.
manomboka amin'ny andinin'ny fahatelo hatramin'ny andinin'ny fahaefatra ambin'ny folo eo amin'ny andinin'ny fahatelo izy miteny hoe isaorana ny Andriamanitra izay nitahy antsika tamin'ny fitahim-panahy rehetra ao an-danitra any an-danitra. Inona nga ty fitahim-panahy rehetra ty? Voalohany aloha zany voatantsika. Une fois fotsiny ianao voavatany ao amin'ny Jesosy ianao tsaronao le Deutéronomie 3:7 apetraka eo anatrehanareo ny fiainana sy ny fahafatesana, ny fitahiana sy ny ozana, mifidiana ny fiainana dia ho velona ianao. Jesosy Kristy le antsoina hoe fiainana. Ka rehefa nifidy an'i Jesosy ianao, any amin'ny kilasiny voatangy ianao hatramin'ny vavaka ataontsika sy ianao mety misy zavatra mila amboarina. Impirimpirintsika ohatrany hoe mitalao amin'Andriamanitra hoe taio Andriamanitra dia taio. Fa Andriamanitra teny aminao hoe efa mitaha, efa ataoko le izy, efa nataoko le izy. Dia efa nataoko le izy ka ianao efa nandray ohatr'izany ny sarany anatin'ny saiko hoe io Andriamanitra fa mijerytsika zany Tompo taio le fianarako hoe taio Tompo. Dia ny Tompo etsy miteny efa kitiany fontsika efa mitaho aza efa tahiako ne efa voatangy ianao azonao ve le saina hoe ato anatin'ity lohantsika ity mihitsy misy zavatra mila hovaina fa efa azontsika le izy voatantsika nomena fiadanantsika. Fantatrao tsara ny teny Jesosy any amin'ny Jaona 4:17 fiadanako nomeko anareo tsy tahaka ny fanomeny izao tontolo izao. Rehefa amin'ny Jesosy ianao dia nomena fiadanana, nomena lova. Hitantsika eo moa le andiny rehefa avy eo ary amin'ny andiny faraka ambin'ny folo ary efa mpandova nge ianao ary le izy tsy hoe miandry hoe eny fantatrany fa efa mpandova fa rehefa any an-danitra any amin'ny Galatiana dia amatsi-piany tsara hoe ny mpandova dia miatra le zoa mampandovanao rehefa maty le olona lovaina, rehefa maty le olona le tompony le zany dia mandova ianao. Fa ny Jesosy anao ty zany efa mbola ho faty amin'ny Desambra sa efa maty ny Jesosy anao? Efa maty ange ny Jesosy atsika efa maty Jesosy mba hahatonga anao hoe rehefa miditra ao aminy ianao dia mpandova sady mpiray lova amin'ny Kristy. Zavatra efa nomenanao zany. Zanaka ianao ao anatin'ny ankonan'Andriamanitra. Hoy izy any amin'ny bokin'ny Hébreu hoe tsy zaza sary tsy hoe olona tsy ara-dalàna zanaka. Fadimy nasiana tombo-kase amin'ny fanahy masin'Andriamanitra ianao. Nasiana tombo-kase ianao, nasiana garantie itanao rehefa mividy an'le ina zao vidinao écran plat sa frigidaire. Rehefa mividy an'ireny ianao dia misy garantie fa ny azy farafabetsany mety hoe herintaona mety 2 taona farafabetsany. Amin'izay raha misy simba dia averinao any amin'ilay olona indray. Ny azy mbola misy hoe fa raha ohatra ka délestage ny jirama na avirisana azy tsy garantie fa azonao moa ny dikany hoe fanahy masina ny anatintsika sy ianao. Fanahy masin'Andriamanitra izay Andriamanitra mihitsy. Garantie enjana be zany tsy mety possible mihitsy hoe lany garantie ty tsisy an'izany. Fanahy masina. Fahalalànao an'izany mampitombona tsara anao. Ao anatin'ilay fitahim-panahintsika jeren'Andriamanitra ho masina tsy misy tsinitsika. Manahirana be mihitsy mieritreritra an'izany fa andao hijery avy amin'ny fomba fijerin'Andriamanitra. Rehefa mijery anao ange Andriamanitra dia masina le ho ahatongavanao. Ianao hitanao hoe mbola tsy masina 100% mihitsy ianao. Fa tsy ho tonga masina 100% mihitsy ianao tsy afaka mitombo ianao raha tsy fantatrao izay fijerin'Andriamanitra izay. Fa lasa tsy tafandeha amin'ny fanahy foana ihany mantsy ianao fa hiezaka hoe andeha hiezaka anao masina. Miezah eo ange ianao manao masina arakaraky ny ezahanao lazay le watchman vao maika tsy vitanao le izy. Fa ny ataontsika mila manaiky tsara an'izay aloha tsika hoe position efa metrahan'ny tompo atsika. Notobahana tsy haiko ilay natobaka mino fa teny gasy ara-dalàna ihany zany mitobaka le rano. Ndikany hoe mitobaka le rano feno be le izy. Feno be dia mivoaka ety ivelany mihitsy. Zay le tiako ambara amin'le izy.
tobahana fahasoavan'Andriamanitra ianao. Fantatrao moa zany, mitobaka aminao nge ny fahasoavan'Andriamanitra. Ianao zao ampitoeranao teteny hoe ay zary zandry tiana, afatsy akavisa afatsy akavanana ny akanan'izany. Fa vaozan'ny ten'Andriamanitra ny sainao dia ho hitanao zany dia gaga ianao fa io olana io kay ve fahasoavana mitobaka be ty olana ty e. Tsara ny tompo a. Tiako be ty zavatra fahavalo ty. Fitahim-panahy rehetra na votana ianao dia eo anatrehan'Andriamanitra ianao afatrosa. Tsara zany ny zavatra tena isan'ny tsara be, mbola mety maromaro amintsika mbola tena ao anatina trosa, fa tsy misy soulagement, tsy misy hoe ofa voaloha daholo. Fa lazaiko anao, fitahim-panahy ny resahantsika eto a. Efa voalohan'Andriamanitra ny zavatra rehetra. Tsy misy hoe mila payenao indray. Efa voalohany fa miaina ianao sisa. Miaina an'ilay fiainana be dia be hoy jaona folofolo. Tsara e. Voavela heloka ianao. Nofidina mialohan'ny fandrenana an'izao tontolo izao ianao. Ndao hiditra ao anatin'izany tsika sy ianao. Vetivety ny anaovantsika azy. Andiny fahatelo tsika zao miteny hoe isaorana ny Andriamanitra rahan'i Jesosy Kristy tompontsika izay nitahantsika tao amin'ny Kristy amin'ny fitahim-panahy rehetra ny an-danitra. Ty Andriamanitra tsika ty a. Tiako be loatra mieritreritra an'izay. Tsy misy hoe zavatra tsara ka tsy hoe omen'Andriamanitra anao. Tsy misy an'izany. Io Andriamanitra io a misainanao amin'ny fotoana rehetra hoy isika e. Ary tsara daholo ny sainy momba anao. Misy olona zao mieritreritra anao any a, mety misy mifosanao mihitsy zao tsika sy ianao miteny zao. Fa Andriamanitra mbola tsy mifosanao zany mihitsy. Andriamanitra tsy mieritreritra ratsy mihitsy hoe ndraso aloha rangaha, aleo mba avela mananina kely jerena hoe ohatry ny ahoana ny fitomaniny. Tsy ohatr'izany ny tompo e. Tsy ohatr'izany. Fa olizany amin'ny Jakoba toko voalohany hoe, izao ny soratra amin'ny Jakoba toko voalohany andiny 7:20. Ny fanomezan-tsoa rehetra sy ny fanomezana tanteraka rehetra dia avy any ambony. Ka midina avy amin'ny ray ny fanazavana izay tsy misy fiovaovana na aloky ny fiodinana. Io Andriamanitra io a, tsy mila tambatambazana, tsy mila iangaviana. Raha testameta talohantsika sy ianao no niresaka dia azoko tsara tokoa. Fa aty amin'ny testameta vaovao, izay no nandefasany an'i Jesosy. Natotony tao amin'i Jesosy daholo ny zavatra rehetra. Ho ataon'i Jesosy daholo izay zavatra mila takiana rehetrarehetra. Satria fantany fa tsy vitanao mihitsy na kely ary. Dia ianao tsy mila miankina amin'izay ataonao, fa miankina amin'izay vitan'ny tompo. Izay ilay izy. Ao amin'ny KRISTIANA no andraisana ilay fitahim-panahy rehetra, ary fitahim-panahy any an-danitra no omeny atsika. Ny fahasamihafana goavana amin'ny testameta taloha sy ny vaovao a, mandinika tsara ny Deutéronomie toko 7:20 tsika. Makafy an'izany andininy hatramin'ny 5:20. Tsara izany toko 7:20 izany. Fitahian-tany be da be ao anatiny tsinona. Fitahian-tany be da be. Dia miampititsika ty amin'ny testameta vaovao. Ny tenenin'Andriamanitra anao dia ity, ao amin'i Jesosy ny fitahim-panahy rehetra. Testameta taloha, pitipitiny kely amin'izany fitahim-panahy izany no azony. Ny zavatra rehetra, ny zavatra hita maso rehetra tany amin'ny testameta taloha ange. Lazaiko anao fa ny zavatra hita maso rehetra mielina daholo. Inona zany ny ianao ty ny tena angatahanao amin'ny tompo e? Na zao ny ianao ny angatahanao? Fitahiana manahoana? Za teny anao hoe ndao hifototra amin'izany tsika hoe tompo a. Sara mba omeo amin'izany fitahim-panahy zany. Aza omenaka, tsy hoe omeo. Avelao iaina ary ahy, apio ahy iaina. Satria ilay izy tsy angatahana intsony fa efa nomena. Efa atsika. Hitanao ny dikan'izany hoe fitahim-panahy rehetra, fitahim-panahy. Ianao aza mieritreritra hoe matiantoka dia ahoana zany ve? Ny dikan'izany veritiana zany tsy mahazo an'ilay 4-4 indray zany. Tsy mahazo an'ilay. Hitanao, tia ny tompo sy tomontsika ato anatin'ity bokin'ny EFESIANA ity hoe tsy reny ny antsoina hoe important.
Tsy reny ny antsoina hoe zava-dehibe. Fantatrao tsara trany le Matteo 9:30 ny fanjakan'Andriamanitra ny katsahany dia manaraka daholo izany rehetra izany. Fa Andriamanitra manome anao zavatra izany fitahim-panahy izany na iza tsy mahafaka an'izany fa zavatra maharitra mateza izany ao anatinao ao. Rehefa iainanao izany dia niny kidona niny kitranga dia nao olona sambatra. Izay ny dikany. 4 izy miteny araka ny fidianany antsika tao aminy fony tsy mbola ary ny fanorenana izao tontolo izao mba ho masina sady tsy misy tsiny ao anatrehantsika. Ny fidianany tsara tarehy izay teny izay tiako azonao sary an-tsaina ny fahorian'ity Léa ty. Tadidinao ve ny tantaran'i Léa sy Raely? Mpiravavy ireo izay no ny adalan'ngalabana dia ataontsika hoe satria izay ny kolotsaina tany i Raely no ny fidian'ny fonga Jakoba sy ny eritreretiny fahovadiny tamin'ilay alina iny fa nosoloana ny Léa. I Léa zany tsy nofidian'i Jakoba. Tadidinao ve ny tantara? Fahoriana nge ny ainan'ny Léa raha mijery an'io toko 7:20 tsika 2:30 hatrary amin'ny 4:30 hitan'Andriamanitra ny fijalian'ny Léa. Mijaly ny olona rehefa tsy rehefa fantany hoe tsy voafidy izy tena mijaly. Inona ny nataony? Teraka zaza impiry ngamba intelo ny fanesa izy ao anatin'io 2:30 hatramin'ny 4:30 io isaky ny teraka izy dia nianaran'ilay zanany angamba mba ho tia amin'izay da Jakoba. Angamba amin'ity kosa amin'izay tena tsy ankahalasono ny vadiko tena. Miezaka mafy manao izay azo atao rehetra mba ho tiany Jakoba. Mampalahelo fa impiry amin'ny fiainantsika asianao ohatr'izany. Maninona? Ianao nge fa hainao ihany izany hoe tsy anareo no nifidy fa izao no nifidy anareo. Hainao tsy enjery izao izany. Fa tena hipetrahanao tsara ve izy amin'ny teny izany hoe hay moa izany fidian'Andriamanitra. Andriamanitra nge nifidy anao azonao ve ny saka ny alava ny ahavo ny alalana izany hoe nofidian'Andriamanitra ianao? Tahaka n'inona ny fendrofendronao rehefa tsy tianao ranona sy ranona? Inona ny problema an'izany? Satria ianao tsy tafatombona tsara mipetraka hoe mpanjaka nifidy tsara nifidy anao. Jereo nge 5:5 rehefa notendreny raha teo amin'ny fitiavana isika mba ho azy amin'ny fananganana anaka amin'ny alalan'i Jesosy Kristy arak'izay akasitrahany fony. Tsy hoe alefa fa zaho mba hifidano anaky 10 avy any Ambohimanarina ohatrany Ambohimanarina foana voateny tsy maninona 10 avy any 67 tsy ohatr'izay le ataon'ny tompo fa araky ny nakasitrahany fony notendreny ianao tamin'ny fitiavany notendreny ianao talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao. Iza izany misy any 4 mihitsy iny fa ngamba tsy voasoratra teto. Talohan'ny fanorenana an'izao tontolo izao notendreny ianao nofidiny ianao arak'izay akasitrahany fony. Nofidiny ianao natsangana ho zanaka sady natsangana ho zanaka ianao le hoe natsangana ho zanaka araky ny lalàna izany araky ny lalàna dia vitany tsara ny nandony vidinao satria ianao nikidina-pen'ny devoly azonao nalainy devoly ankeriny ianao dia navotana dia voalohany vidy dia efa mazava tsara araky ny mivoaka izany ny didim-pitsarana hoe reny manao adoption reny manao fananganana anankiray tsy maintsy didy foana no mivoaka hoe zanaky ranona ary ranona. Didy ara-dalàna nge fantatry ny lanitra sy ny tany hoe efa nivoaka ny didy ianao ny zanany. Ary tsy vitan'izay any amin'ny jaona Petera 1:3 jaona 1:7 nateraka ianao. Nateraka mihitsy ihany koa ny voan'Andriamanitra mihitsy tonga ny anatinao dia nateraka Andriamanitra ianao.
Izy no ananantsika fanavotana amin'ny rano dia ny famelana ny fahadisoantsika araka ny haren'ny fahasoavana izay nataony be ho antsika tamin'ny fahendrena sy ny fisainana rehetra. Navotan'Andriamanitra tsika voavela heloka. Afaka mifaly ianao fa afatrosa, afaka mifaly ianao fa voavela heloka, na inona mety avesatry ny fahotanao tsy misy fahotana mihitsy eto ambonin'ny tany ka hoe mavesatra noho ny rano Jesosy. Tsisy. Fa voafafan'ny rano Jesosy rehefa manatona azy ianao. Nomena fahasoavana mitobaka ianao, mitobaka ny fahasoavana omen'Andriamanitra anao. Rehefa nampahafantariny zava-miafina ny amin'ny sitrapony isika araka ny safidiny izay nokasain'ny tenany, atanterahany fitondrana atao mandra-patapitry ny andro voatendry hanangonany zavatra rehetra ho iray ao amin'ny Kristy, na ny any an-danitra na ny etỳ tany dia ho ao aminy. Ao aminy koa ny nanaovana antsika ho lovany rehefa notendrena rahateo isika araka ny fikasan'izay mahefa ny zavatra rehetra araka ny ankasitrahany foany. Tiako averimberina aminao io teny hoe ao aminy. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao toerana izay, misy toerana nametrahan'Andriamanitra anao dia ao ianao izay, fankafizo tsara, tafiditra tamin'ilay taksi be, misy iran'ny Kristofra Trema ve sa inona ve sa niza iny fiara be mandeha iny e. Fa tahaka an'izay mihitsy ilay miditra ao amin'i Jesosy dia notendrenitsika dia mandray lova isika, mamarana azy tsika hoe mba ho fiderana ny voninahiny izahay izay nanantenan'ny Kristy rahateo. Ao aminy koa nareo rehefa renareo ny tenany fahamarinana dia ny filazantsara famonjenanareo, eny ao aminy koa nareo. Rehefa nino no nasiana tombo-kasihan'ny fanamasina araka ny teny fikasana, izany fanazany no santatry ny lovantsika eo amin'ny fanavotana ny olona izay nalainy ho an'ny tenany ho fiderana ny voninahiny. Efa noteneniko anao teo hoe garanti ny fanahin'Andriamanitra ao anatinao. Rehefa nandray an'i Jesosy ianao dia ao tsy mipitika mihitsy ny fanamasina. Ao izy. Mety misy fotoana tsy henonao izy satria ianao mety nanao be marenina be ihany teo alohaloha teo. Fa androany andao averintsika hoe tompo asasao kely ny sofiko azafady, forao mihitsy ny sofiko. Aheno tsara mibitsika io fanamasina io fa io tena mibitsika io io mahalana ihany vao mivazavaza. Mety tsy tena mivazavaza. Fa mila miaintsika. Garantian'ny lovantsika io, efa nananao izay. Dia mipetra tsara, ary aloha hipetraka dia hivavaka tsika sy ianao. Ohatran'izao mipetraka, ohatranao mipetraka io mihitsy. Amin'ity herinandro ity, saintsainy ireo zavatra sivy. Verenanao ilay zavatra sivy teo. Ilay zavatra sivy nataon'ny tompo tamintsika. Saintsaina, andro aman'alina. Dia hitanao hoe, ary tena mampahazo aina ke ilay kristianina ko. Hivavaka tsika. Andriamanitra rainay, misaotra anao indrindra amin'ny anaran'i Jesosy izahay ny amin'ny fampahafantaranao anay hoe iza kay ny fahafantaranao anay, hoe inona kay no efa nataonao taminay. Saotra Jesosy, saotra fa vitanao daholo ny zavatra rehetra mila aloha, fa makafika ny asanay, mifona aminao Jesosy fa ohatran'ny diso ezaka izay mazana, dia reraka be. Hay moa asaina mipetraka. Ndeha hianatra hipetraka ary izay amin'ny herinandro ity. Dia tsy amin'ny herinandro ity ihany fa manomboka izao amin'ny fiainanay izao mihitsy. Mianatra mipetraka kay vao mandeha dia izay no mifahatra tsara ihany koa. Andriamanitra, sokafony ampahirato mihitsy ny mason'ny sainay, ahafantaranay tsara an'ilay izy dia hiainanay an'izany. Jereo ilay fiainanay andavanandro ary misaotra fa kay fa nomenao ny fitahipana rehetra izay. Dia ny fitahipana iny izany ny hatrehanay an'io fiainana io. Hitanao ngefa misy zavatra manahirana be, misy vola samihafa manahirana, misy olona tena mandrerakaina mihitsy, misy faniriana lalina ohatran'ny tsy mety misy, ohatran'ny tsy mety tanteraka izany. Misaotra Andriamanitra fa ampianarinao izay hikatsaka hiaina an'ilay fitahipana anao, efa anay, dia hiainanay izany. Midiran-tsehatra ary ao anatin'ny olana misy anay io. Ho hitanay mihitsy hoe kay fahasoavana mitobaka io. Sokafo ny masonay ahitanay an'izany. Andeha hody izay tompo raisinay ny fifalianao fiarovana mafy ho anay. Tsy izao ihany fa amin'ny fotoana rehetra indray tsy mbola tsy hiaonanay indray. Jereo ny ankohonany tsirairay avy,
sokafo koa hoe ny mason'ireo Andriamanitra ampio zahay apita amin'ny ao an-tranonay ao an'izany fahamarinany tenao rehetra izany mba ny tsirairay samy hipetraka tsara ao amin'i Jesosy daholo Andriamanitra mehoery lay fijoroana ataonay mehosotra tahaka ny endry Paoly ka mosoara noho dia efa nisy hery be Andriamanitra tafiainana izany zay fa te hiainana izany nezay misaotra anao ary amitahanay dia tononay amin'ny anaranao fa ny fiadananao Andriamanitra no miambina ny fosiny hevitray tsirairay avy akambanay amin'ny vavaka nampianarinao ny vavaka manao hoe rainay izay any an-danitra ho amasinany eny anaranao ho tonga eny fanjakanao atao eny sitraponao ety an-tany tahaka ny any an-danitra omeo anay ny hanina sahaza ho anay ary mamelany elokay tahaka ny namelanay izay meloka taminay ary aza mitondra anay amin'ny fakapanahy fa manafahany amin'ny ratsy anao ny fanjakana sy ny hery ary ny voninahitra mandrakizay amen. Mandeha amin'ny fiadanana ravako tahiny Jesosy ianao.